Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Insay manakuaniwa radio manerantan dal feoni fanantena ni tundrato kiazava. I George Muller dia anisan'ny lehilahy be finoana ary fanta-daza tokoa tamin'ny fanorenana toeram-pitaizana zazakambody sy ireo tsy manana pia izay velona teo anelanelan'ny taona 9 ka hatramin'ny 7 nisy toeram-pitaizana maromaro no naoriny tao amin'ny tanan-dehibe any Londres fa izay tsy mba nanana fidiram-bola manokana ho amin'izany anefa Inga Muller fa ny finoany kosa dia mafy orina ary ireo fanomezana isan-karazany izay tonga tamin'ny fotoana na mety azy indrindra ho Inga Muller dia anisan'ny valiny fangatahana izay nataony tsy nitsahatra tamin'Andriamanitra. Indray maraina roa izy dia tsy nisy vola intsony tao amin'ny fitehirizam-bola ny trano fitaizana zazakambody anankiray. Ny tao an-dakozia ihany koa efa foana tsy nisy hanina ho karakaraina intsony. Dia indro izy nidina nakao amin'ny efitra fihinanana ary mbola feno fahatokinan'Andriamanitra tanteraka satria azo ny antoka fa tsy hamela azo irery ilay Andriamanitra izay inony. Indreo koa ny ankizy efa nipetraka samy naka ny toerany avy. Ny lovia sy ny sotro ary ny baolina no mameno ny latabatra saingy tsy nisy sakafo tao anatiny. Ny ankizy rehetra kosa mbola mikitaba izay tsy mahalala na inona fa miandry ny sakafo izay ho aroso azy ireo. Ny mpikarakara ny sakafo anefa tao an-dakozia nitebiteby fatratra. Indro Inga Muller nitsangana nanatrika ny rehetra ary dia nitarika vavaka. Nisaotra an'Andriamanitra izy noho izay nomeny hatr'izay sy izay mbola omeny tamin'io andro indrindra. Teo ampamaranana ny vavaka Inga Muller dia indro fa nisy nandondona tao ambaravarana. Ilay mpanao mofo izay mifanolobody-rindrina tamin'izy ireo indrindra no tonga nandombaravarana. Tonga anatitra mofo fa tsy nahita torony izy nandritry ny alina manontolo ny eritreritra reto ankizy kamboty izay nitaizana tao amin'ity toerany ity. Voanivoaka ny varavarana ary ireo olona izay nanatitra ny mofo dia indro koa nisy mpizara ronono tonga nitsidika teo ambaravarana. Dia hoy izy hoe, simba eto anoloan'ny tranonareo ny fiara fitondrako ronono ka raiso anareo ny ronono amin'ity anio ity so dia ho simba ho fotsiny eo satria mbola hoela ny fanamboarana azy. Ry mpiaino namana, tsy takatry ny saina velively izay rehetra ataon'Andriamanitra sy alahatr'Andriamanitra ho an'ny tsirairay ho aso anao rehefa mino sy mahatoky azy isika toy izay natao ny tany Inga Muller. Tsy homenatra izay rehetra mino azy. Ho ny voalaza amin'ny Romanina 10:9. Saina iafalilana tikwao sajitsimba ivelanyani tunyanizao tunturizao mahafalina vyawanati miurina timetimati amunini vinukwani Sorina mi quasa
antokopihira lova miampita. Anontany angamby anawe fatenao nidindare de tsotra ihany nolazaiko faninisa ny tenina ny eloko de no fafany ny gadrako de no fahany ny fiainako de no avaziny ilay fiadanapony no introfa nomeny ay ary ny fametrapony nitsomambe no ny fanay tsy misy rany toizao ny zavatra fahitanao tena ambony ny fitiava ny Jesosy. Mananjamana ilaina ambitongona eripo saitsapa famiamirona latsaka ambany koko milamiarinaralavo miankina minilayavo. Ilay feo ny fanantenana. Alasara ny faminanin'ny Baiboly. Alasara ny faminanin'ny Baiboly. Fianarana mitohitohy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny Baiboly. No man'ny radio Adventista iraisan'ny pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao. Miaratsy ny toejavatra amin'ny lafiny rehetra maneran-tany. Inona no hevitra izy ireny? Manana olazaina ny amin'izany ve ny Baiboly? Fantatrao ve fa ny Baiboly dia milaza mazava meloa ireo toejavatra momba ny fiafaran'izao tontolo izao? Ary indrindra ny Baiboly dia manome toromarika ny amin'ny fomba tokony homanantsika ao amin'izany andro izany. Omenanao ny valin'ireo fanontaniana ireo ao anatin'ny alasara ny faminanian'ny Baiboly. Manasanao ary anaraka famelabelarana ratsoatra masina atolotro ny foiben'ny radio Adventista iraisan'ny pirenena na ny AWR no man'ny Camille Otman filoha lefitry ny AWR. Ny namanao Eliandry amin'ny tantsoa no nolotra izany amin'ny teny malagasy. Faly mirabanao indray ny mpiaramianatra aminao Eliandry amin'ny tantsoa ao anatin'izao fanalana sarona ny faminanian'ny Baiboly izao izay irahanao amin'ny AWR na ny feo ny fanantenana. Mbola mitoy ny fiarahantsika mianatra ireo zavatra nolazain'i Jesosy fa iseho ary hamantarantsika fa tena efa akaiky ny fiaviana indray eny amin'ny raonlanitra. Hamarana tanteraka ny fahotana sy ny tantara ny mahatsiravina teto amin'ity tany ity. Moa tsy izany ve no faniriana lalina ao anatintsika ao e? Miloha ny dirantsika amin'ny tsipirian'ny lesona izay irahantsika mijery amin'ny teny ity dia izao. Raha sanatrianao tsy naharaka ny famelabelarana teo aloha dia mbola azonao atao no mijery sy maka an'izany maimaim-poana ao anatin'ireo adresy omenay. Raha tsy manana fomba hahafana manao an'izany mihitsy moa ianao dia azonao atao koa ny mitondra karta SD
aty aminay na am'ireo solo tenanay any amin'ny faritra fa omenanao maimaim-poana izany. eny ary izay no ela fa andeha hiditra amin'ny fiarah-mianatra isika. Efa niarahantsika nijery akaiky teto izay lazain'ny baiboly mikasika ny famantarana ny fakekezan'ny fiverenan'i Jesosy indray eo amin'ny lafiny ara-pivavahana, ara-politika, eo amin'ny zavaboary. Fa andeha ho jerentsika indray ireo famantarana ny lazainy momba ny fiainana ara-piarahamonina manodidina antsika. Nilaza miloha mantsy ny tompontsika fa hitotongana ny fitondran-tena ara-moraly ny fiarahamonina milohan'ny fiheven'ny fanondrony. Hoy ny voalaza ao Matteo 4:7. Fa tahaka ny tamin'ny andron'ny Noa dia ho tahaka an'izany koa ny fiaviany zanak'olona. Tahaka ny ahoana moa ny zavatra niseho tamin'ny andron'ny Noa, izany hoe talohany nahatongava ny safodrano. Tena nilomano tamin'ny faharatsiana sy ny fantoka tamin'ny tena ny rery ny olona, tsy tia halala ninninona afa-tsy izay, nidera tena, nitady izay nahafalifaly ny filany ara-no fotsiny ary nankafy ireo lanonana samihafa mba hazonan'izany. Ny fikarohana vola ahafahana manara-po amin'ny fafinaretana manimba azy sy manimba ny hafa, izany ny fantohan'ny fotoanan'izy ireo. Ary tsy nisy afa-tsy izany no antony hetsika rehetra manosika azy isan'andro isaky nivoaka ny trano, ary tsy mba nampiraika azy ireo mihitsy ny zavatra momba an'Andriamanitra, ilay namorona azy sy miazona ny fisiny. Tena tsy nampiraika azy ireo ny zavatra momba an'Andriamanitra, tsy nahoany mihitsy ny mahakasika ny fahotana sy ny vahaolana maika izay ilaina momba an'izany. Ao amin'ny Genesis 4:1-12 no hitantarana amintsika ny toe-javatra niseho tamin'izany fotoana izany. Ary simba ny tany teo anatren'Andriamanitra sady heni-doza, dia hitan'Andriamanitra ny tany ka indro efa simba izy, fa ny nofo rehetra samy efa nanimba ny lalany avy tambonin'ny tany. Dia hitantsika fa noravan'Andriamanitra tamin'ny safodrano ny tany satria heni-doza izy. Ka milohany handravan'Andriamanitra ty tany ity, hanadiovana ny ty tany ity amin'ny safotrafo, dia mandefa hafatra amintsika koa Andriamanitra, mampitandrina antsika izy. Tamin'ny fitondran-tenan'ireo olona ireo tamin'ny andron'ny Noa zany no nanehoan'izy ireo fa tsy nisy faniriana hibebaka mihitsy tamin'ny fahotana tao anatin'izy ireo na kely aza, dia nanjary mahafo ny olona noho ny fandavana maharitra ny tenin'Andriamanitra, ary tena vahiny tamin'ny zava-panahy izy ireo. Ka rehefa nahita fahagagana tsy takatry ny sainy, tahaka n'ireo biby niditra tao anaty samby fiara ohatra, dia taitra vetivety fotsiny zalahy, fa tsy mba namono sainy hevitra ny andositra ny loza ho avy izany. Efa fantany anefa niresaka sy nanomana azy ireo mba hiditra ao anaty samby fiara Noa saingy nitapena ny sofiny. Famantarana nataon'Andriamanitra hanairana azy ireo farany anefa izany toe-javatra izany. Ry namako, aoka isika tsy ho donto, tsy ho lasa donto tahaka an'ireo olona tamin'ny andron'ny Noa, rehefa mahita ireo famantarana miseho ankehitriny izay fambara mazava fa tena antomotra ny farany. Mahita an'ireny famantarana ireny ve ianao? Manaitra anao ve izany sa efa lasa fahazarana ny mahita an'izany ka tsy mataitra intsony tahaka an'ireo olona tamin'ny andron'ny Noa? Tsaroa fa lakilosy be ampiasain'Andriamanitra ireny hanairana anao, hanairana antsika rehetra tsy ho variana amin'ity fiainana ratsy mandalo ity, fa hitododoa amin'ny tena fiainana izay aritra mandrakizay omeny tompo an'izay rehetra manaiky azy ho mpamonjy ny tenany. Na dia ireo mpandinika tsotra indrindra amintsika azany dia mahita fa niova miaratsy tanteraka sy aingana ny zavatra rehetra eto amin'ity tany ity. Ka manasanao hamaky ireo famantarana iseho eo amin'ny toetra ny olona izay efa voalaza miloha ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Timoty 4:7 lohatenin'io toko io dia manao hoe ny amin'ny fiemorana any amparany, izany io amin'izao fotoan'izao izany. Hovakitsika fa aoko ho fantatrao izao fa any amparany any dia hisy andro mahory. Inona ny mahatonga an'ilay andro ho lasa mahory? Manomboka eo amin'ny 2 ny valiny. Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavona, miteny ratsy, tsy marora isy reny, tsy misaotra, tsy manady izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonim-po, lozabe, tsy tiany tsara, mpamadika, kiriana, mpieboebo,
tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa nandany heriny. Ireny koa dia halaviro, fa isan'ireny izay misokosoko miditra ny an-tranony sasany ka mahalasa ho babo ny vehivavy adaladala, vesaran'ny fahotana enti ny filana maro, mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina. Apetraka aminao ny fanontaniana, marina ve fa miseho tokoa ireo voalaza rehetrareo amin'izao fotoan'izao sady tsia? Dia inona ny dikan'izany aminao? Tena ao anatin'ny andro farany isika, satria famantarana any amparany any no ilazany ten'Andriamanitra an'ireo fa iseo. Miariary isan'andro eo anyloantsika ireo toetrareo hatrany amin'ny fiangonana. Marobe ireo manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra kanefa haipokaty ara-panahy, fisehoana sy fihetsika manaitra ivelany betsaka, fa tsy misy afa-tsy izay. Ry mpiara-mianatra amiko, hisy zavatra hitranga ary tsapany rehetra izany, ho avy tsy ho elany tompontsika. Ary tsara ho antsika ny ho tahaka ny Noa, izay nahafantatra ny vanim-potoana ny ainany ka nankatony tenin'Andriamanitra izy sy ny ankonany ary niditra tao amin'ny sambo fiara ara-potoana. Ka andrao diso ariana loatra amin'ny fandraisana fanapa-kevitra. Milaza miloa koa ny Baiboly ny amin'ny tsy fahazonanto karaha toe-karena izay isan'ireo famantarana ny andro farany. Izao ny fomba anoritan'ny Jakoba an'izany ao amin'ny Jakoba 5:1-7. Jakoba 5:1-7. Enareo manan-karena, mitomania sy midradradradraha noho ny fahoriana izay efa manjoa anareo. Ny arenanareo efa simba, ny fitafianareo efa lan'ny kalalao, ny volamena sy ny volafotsinareo dia efa harafesina, ary ny harafesiny dia ho vavolombelona hiampanganareo sady handany ny nofonareo tahaka ny afo. Efa namory arena amin'ny andro farany ianareo. Rehefa izany dia izao nolazain'ny Apokalipsy 7:17. Apokalipsy 7:17. Fa tamin'ny ora iray monja no nahafoana ny arena be toy izany. Aza miantehitra amin'ny arena ry havana, aza manao ny arena ho Andriamanitra, fa handiso fanantenananao izany. Raha manaraka vaovao ianao dia hita fa miasa saina ny firenena na ireo matanjaka indrindra aza amin'ny fitotongana ny tsenam-bola. Miatanteraka eo masontsika isan'andro san'andro ireo famantarana mazava izay lakilosy tsy miato manomana antsika hitsenan'i Jesosy. Dia mbola misy famantarana iray hafa koa ity izay hanapirofo aminao, tsy misy fisalasalana fa tena velona amin'ny andro farany amin'ny tantarany tany tokoa isika. Inona izany ho ianao? Tsy inona fa ilay famantarana farany izay lazain'i Jesosy ao Matio 5:20. Matio 5:20 manao hoe, hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity dia ho tonga ny farany. Ny fitoriana ny filazantsara maneran-tany, ny fiazakazaka izany aingana dia aingana dia pirofo mazava fa akaiky ny farany. Ao Matio 5:20 no ahitantsika ilay teny lazain'i Jesosy teo. Tena tiako ho andinina io. Hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity, ho vavolombelona ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Ary anisan'izany izao ezaka fitoriana ny filazantsara amin'ny onjam-peo izao. Hoy ny voalaza ao amin'ny Apokalipsy 7:14. Apokalipsy 7:14. Ary hitako fa endro nisy anjely ray koa nanidina teo fovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay, hotoriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Inona ny hevitr'ilay hoe anjely manidina teo fovoan'ny lanitra? Ho hitan'ny olona rehetra izany, ary ny hoe manidina dia mandeha aingana izany, ary amin'ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny no hitoriana ny afatra. Izay no mahatonga ny radio AWR na ny radio Adventiste Raisa-pirenena mampiasa teny-pirenena mihoatra ny 300 maneran-tany mba hahafana manatratra ny olona arak'izay azo atao amin'ny fiteny ampiasainy andavanandro. Izahay dia afaka mijoro vavolombelona aminao ny fahatanterahana izany aingana dia aingana, ny fitoriana ny filazantsara maneran-tany aingana dia aingana amin'ny fomba mahagaga mihitsy. Tena manatratra an'ireo izay heverintsika tsy ho tratra mihitsy mantsy Andriamanitra, ary amin'izao fotoana izao nisehony izany. Ity famelabelarana ity ohatra dia voadika amin'ny teny-pirenena marobe
ary azony olona enona amin'ny radio sy jerena amin'ny oronan-tsary ao anatin'ny youtube sy ireo tambajotra sosialy samihafa mandeha amin'ny karazan'onjam-peo rehetra misy eto tany izy ity izay sahaza ny sokajin'olona rehetra mihitsy amin'ny asako no nahitako voalohany indrindra fa tsy manana rindrina tokoa andriamanitra rehefa mampita ny afatra tiany ampitaina tsy manana sistany izy na fefy tsy voafetran'izany izy hazavaiko aminao ny tiako ambara andeha isika ho any amin'ireo nosy any filipina misy vondrona mpikomy mpampiororo izay miafina any atampony tendrombohitra any nandritra ny 7 taona no ny fehezan'izy ireo zany faritra izany tamin'ny fanaovana ady anaty akata miaramila ho an'ny vahoaka vaovao na fantatsika amin'ny fanafoezanteny hoe NPA no iantsondry zareo ny tenany ary fantatry ny fanjakana filipiana zany ireo lehilahy sy vehivavy ireo dia tapa-kevitra ny anongana ny fitondram-panjakana izay foana ny ao anatin'ny lohany izay ny tanjony izy ireo ary mampalahelo fa efa mihoatra ny efatralina ny olona maty no ady fanaovan'ireo NPA ireo amin'ny tafim-panjakana ireo olona mipetraka ao amin'ireo tendrombohitra ireo dia jentlisatra amin'izay tena tsy mba mahalala ilay Andriamanitra na ary ny lanitra sy ny tany manana fitsipika amin'ny fe azy zareo 3 ihany ny zanaka azo ny ankonana anankiray ateraka raha misy zaza faefatra teraka dia alevimbelona avetrany ilay zaza zany kolotsaina izany dia manery ny tovovavy vo 13 taona fotsiny eo anivon'izy ireo hanambady ary afaka mandoha vola hatrany amin'ny 700 pesos vola ny antoerana ny lehilahy anankiray raha te anakalo vady zany hoe eo amin'ny 703 ariary eo fotsiny zany ry havana tahaka antsika dia mila an' Jesosy sy ny famonjeniko anefa ireo olona ireo 3 taona latsaka teo izay dia nandefa fandarana afatra ara-baiboly avy tamin'ny tanàna morontsiraka iray any antoerana ho any amin'ny tendrombohitra avo indrindra izay honenan'ireto olona ireto ny radio adventista maneran-tany amin'ny alalan'ny onjam-peo zany dia nisy tamin'ireo mpikomy NPA ireo no niaino an'io radio kristianina io dia liana tamin'ny zavatra reny izay moa no asan'ny fanahy masiny misintona ny olona mba ho liana amin'ny afatra ny filazantsara dia voatohina no ny tantaran'ny fitiavan'i Jesosy ny fon'izy ireo dia nandefa miaramila anakefatra ny anankiray tamin'ireo mpibaiko ambony indrindra mba hitady ny mpandefa ny fandarany ka hitondra azy ho any amin'ny toby izay misy azy ireo any atendrombohitra any mihitsy dia nataon'izy ireo tokoa izany nanontany tamin'ilay mpamokatra fandarana ny amin'i Jesosy sy ny baiboly izy ireo tsy ela dia nisy mpampianatra baiboly nalefa hiaraka amin'reto iraka reto mba hampianatra ireo olona maro tamin'ireo andeha tafika tany anaty ala miparitaka any anaty ala ny anivon'ny tendrombohitra any ny tanànan'izy ireo ary misy tanàna mihoatra ny 80 no niaino ny fahamarinan'Andriamanitra tsy mahagaga ve zany ary vavolombelona nanatry maso ny batisany miaramila mpikomy mahatratra 80 ny ekipan'ny AWR izay naka horonan-tsary tany ary tsy zany ihany fa anisany natao batisa koa ny 5 tamin'ireo jeneraly lehibe mpitarika ary voafendohana ihany anefa izany anjato ny mahery tamin'ireo mpikomy ireo no nanaraka azy ireo nanomboka teo dia nametraka ny fihediny ny basy AK47 ary nanakalo izany tamin'ny baiboly sy ny fiainana vaovao amin'i Kristy ireo mpampiororo ireo ary rehefa niova fo tahaka an'izany izy ireo dia maro tamin'izy ireo nianatra asa vaovao tahaka ny fambolena sy ny raharam-barotra taorinan'izany nanana tombontsoa ny tarika pakasary teo anivon'ny AWR izay nitarihan'ny namana Camille Hotman nanao horonan-tsary maromaro ny fijoroana vavolombelon'izy ireo manokana ary koa namerina ntsehatra indray ny tantaran'izy ireo mba ho tonga horonan-tsary fanadiadiana foy anankiray azonao jerena ao amin'ny tranokala mpifandraisan'ny AWR izany awr.org dia hogaga ianao mahita an'izany zaraiko aminao ny tantarany anankiray tamin'ireo mpikomy ny ovafo ireo Daniela no anarany mpibaiko lehibe tao amin'ny mpikomy NPA io ny rainy
ary nanatevin-darana ny otafika io ihany koa ny dadatoany sy ny zanadralandraiky ny tombo tao anatin'ny fiainana miaramila mpikomy daniela ary zany ihany no karazam-piainana fantatry daniela teo amin'ny 17 taonany no naminoa ny olona voalohany tena mbola kely zany a tsy ela taorinana zany dia nomena laram-boninahitra lehibe izy zany hoe mbola tao amin'ny fahatany izy no nomena laram-boninahitra lehibe natao isan'ireo filoha-panatanteraka ho an'ny mpikomy NPA ray manontolo izy dia nanjary tena mpamon'olona ny kioizana mihitsy daniela ary nasandratra mba ho lehibe ny mpitifotra olona nanerana ny Filipina tsy voaisany tsony ny olonefa ny vonoiny satria efa be loatra atramina mpanao politika ny miaramila ny polisy ary ireo jiolaty eo an-toerana arakaraka ny abetsahan'ny olona ny vonoiny no nahadontoany io saina io dia lasa tsy tiany ny atsiaro intsony ny endriky ny olona ny vonoiny indray andro anefa dia nahazo baiko hamono mpitandrina kristianina anankiray izy pasteur izay no nasaina ho vonoiny dia nalainy ankeriny ilay mpitandrina dia natokany tao anaty ala dia niangavy ny talao mba tsy ho vonoina nefa ilay mpitandrina kanefa na dia nanohina ny fony daniela aza nahita ny hatsaram-panahy teo masonyity lehilahy mpitandrina ity dia ny fahanany ihanyny basiny dia ny tifiriny ho faty hatramin'izay dia vitany daniela avokoa ny iraka famononana saina nataony ary fantany fa ho vitany avokoa izay rehetra hampanaovina azy saingy tsy nety adininy daniela ny endrik'ilay mpitandrina ny vonoany nampahory azy ny fahatserovana an'izany tsy nety nahita fiadanany saina mihitsy izy tahorinan'izay reto miaramila mpikomy reto moa dia manana fianakaviana any anivon'ny vahoaka ny Filipina any ka isaky ny 2 volana dia mahazo alalana izy ireo mba hamangy ny fianakaviany any an-tanàna any ka rehefa niditra tao an-trano ny daniela dia nandre radio nandeha mafy teo ampiainona fandarana ara-baiboly kristianina indrindra ny vady aman-janany tamin'izay ary fantany fa ny radio adventista manero an-tany io radio io ilay feo ny fanantenana fantany fa ny namany NPA sasany mpiara-mikomy aminy izay niaino an'izany radio zany dia navita nametra pedina mihitsy ary natao batisa fa ity ny fotoana voalohany tena niainony an'io radio io nandre tantara momba n'ilay mpamonjy be fitiavany daniela izay nandao ny ondry 7 mba hahafahany mikatsaka ny anankiray izay very tena niontana ny fony daniela rehefa nandrean'izany ary tamin'izay fotoana izay dia fantany fa izy ilay ondry anankiray izay very tena notohiny fanahy masina tokoa ny fony dia nanapa-kevitra nianatra baiboly izy sy ny vadiny ary vita batisa niaraka tamina jeneraly 4 hafa tao amin'ny tafika mpikomy NPA ary tsy vitan'izany ireny olona mafana fo tahaka ny daniela ireny moa amin'izay zavatra ataony dia mafana fo koa rehefa miova fo amin'ny fanarana an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao izy dia manao iraka fizarana ny filazantsarani Jesosy amin'ny andiha tafika NPA hafa izay misy anarivony any anaty ala any etendrombohitra any mba hananana izy ireo fiainana feno fiadanam-po sy fanantenana ny fiainana mandrakizay ihany koa tanteraka ny voalaza ao Mateo 4:20 riavana hotoriana amin'izao tontolo izao ty filazantsara ny fanjakana ity ary amin'ny fomba tsy tratry ny saintsika no amin'ny tany Jehovah ny asany tsisy asakan'izany tsy maintsy misy ny manandrana ny manao an'izany ary tsy ampozinao mihitsy fa tsisy asakana an'izany anefa kinoko fa mahalinanao ny haino tantara hafa maneho amin'ny fandroso ny asan'Andriamanitra manero an-tany sa tsy izany dia manasanao indray ary hiaraka amiko aneritreritra ho an'ny Zambia indray aty Afrika izany firenena anankiray any atsimon'ny Afrika io misy fonja anankiray ihany izay tena mafy dia mafy ny fiarovana azy satria natao an'ireo voafonja nahazo sasy farany mafy izany raha vao niditra tao ireo namana pakasary namanay ao amin'ny AWR dia nitazonina ny fitaovana fankatsary izy ireo nitazonina tao amin'ny efitrano anankiray koa izy rehetra
tsy nafantatra ny amin'ny fitsidian'izy ireo mantsy a ny mpiambina ny asa tamin'io fotoana io na dia efa nanana alalana taratasy ara-dalàna azy izy ireo dia nolazaina tamin'izy ireo fa tsy misy mpanao gazety mahazo miditra ny rindry ny tranomaizina naoviana nefa raha vao marika reto miaramila mpiambina ny fonja reto fa avy amin'ny radio advantista maneran-tany reto namany reto izay radio fantatra izy ireo tsara dia navoakan'izy ireo tao amin'ny efitrano izay nitazomana azy nomena azy ireo ny fitaovana andriamanitra ry havana dia miasa amin'ny fomba izay tsy voasakana mihitsy rehefa manao ny asany ny onja-peo ny feon'ny fanantenana dia tonga hatrany amin'ny efitra lalina indrindra misy ny voafonja faran'izay maditra sy mafisazy indrindra mahatratra hatrany amin'ny 400 mahery eo zany a nisan'ny voafonja ao amin'ny toeran'io ary amin'izao fotoana izao dia mihoatra ny 50 no efa vita batisa amin'izy ireo diraina ny tompo azonao an-tsaina ve zany amin'ireo voafonja 50 zay mpigadra mandra-pahafatiny ray a dia mihoatra ny 50 amin'izy ireo no efa nandray an' Jesosy ho mpamonjy ny tenany efa vita batisa ary ny mafinahitra na dia mbola ny amponja azy izy ireo dia manana fiadanam-po ao amin'i Kristy fiadanam-po izay omeny Jesosy izay mandray azy manana fanantenana ao amin'i Jesosy izy ireo na dia ny komisera jeneralin'ny Zambia aza rehefa niona tamin'ireo ekipany AWR dia nankasitraka noho ny fiovana goavana nentiny ty onja-peon'ny feon'ny fanantenana ity tao amin'ny fonja hitanao amin'izany afaka manao an'izany Jesosy ary raha afaka nanao an'izany tamin'ireto voafonja ireto izy dia afaka manao an'izany aminao ihany koa tsy magaga ve Andriamanitra moa ve mahita boky isika na zavatra hafa zay afaka mitondra fiovam-po goavana tahaka an'izany zany no eri ny fanahin'Andriamanitra ekeny ny olona anankiray miasa eo amin'ny fiainany ary afaka miasa eo amin'ny fiainanao koa raha ekenao manatratra an'ireo zay tsy antenaina ho tratra any amin'ny faritra lavitra sy maizina indrindra eto tany Andriamanitra zay ilay mpamonjy tsy manavakavaka na iza na iza toy ilay jiolahy niantona teo amin'ny hazo fijaliana izay inona fa nieritreritra ny amin'ny fiainany sy ny safidy nataony fantany fa sahaza ny eloka nataony zao sazy zao saingy ilay lehilahy teo anilany dia Jesosy zany dia feno fitiavana sy hatsaram-panahy nivavaka ho an'ireo nanameloka azy rehefa nandrian'izany ilay jiolahy dia resy lahatra fa tena zanak'Andriamanitra tokoa ty lehilahy ty fihetsika tsotra ny nataony tamin'ny fony dia ny mba ho tsaroany Jesosy zay ihany dia nanome toky azy Jesosy fa ho voavonjy ilay jiolahy maty izy kanefa maty tao amin'ny fanantenana ny famonjena azy zany fanantenana izany ihany koa no nozaraina tamin'ireo gadra voaheloka ho faty tao amin'ny fonjany Zambia nandritra n'io fotoana namangina ny fonja tany Zambia io dia nikarakara fitoriana ny filazantsara mitohitohy miaraka amin'ny fiangonana mihoatra ny 70 nanerana ny firenena ny radio advantista maneran-tany ary izay ilay fiara-miasa tian'Andriamanitra isy eo amin'ny radio sy ny fiangonana ny arivo tamin'ireo toerandreo a dia tao losakary ny vohitra avokoa tsy mbola nisy tahaka an'izany tany aloha loha hevitra mitovy amin'ireo loha hevitra ianarantsika amin'izao fotoana izao mihitsy no noenon'ireo olona ireo ary afaka 3 herinandro monja izay nanaovana famelabelarana mitohitohy dia olona 8,100 ny natao batisa zany no herin'Andriamanitra miasa mitondra ny afatra maneran-tany amin'ny alalan'ny mpanompony mbola misy fahagagana lehibe noho izany nataon'Andriamanitra tamin'ny fotoana ny toriana ny filazantsara manerana ny Rwanda nahatratratrany amin'ny 8,100 ny olona natao batisa taorianany 3 herinandro monja nanaovana famelabelarana mitohitohy heninao ve zany batisa 8,100 tao anatin'ny indray andro taorianany famelabelarana mitohy nadritra ny 3 herinandro ny zavatra hita dia izao tena nona ny fahamarinana mazava tsy misy amboamboarina avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny olona na inona kolotsainy na avy aiza na avy aiza izy etaeta voajanary eo amin'ny olona ry havana ny filanan'Andriamanitra tantara lehibe no nitantaraiko taminareo teo saingy tadidio fa tamin'ireo batisa marobe ireo
dia manaraka akaiky ny tsirairay ny sambatan'olona mihitsy Andriamanitra. Hinoko fa tianao an-trano ny mihaino fijoroany vavolombelona vokatry ny herin'Andriamanitra amin'ny fitoriana ny filazantsara maneran-tany. Dia manasanao indray ary hiaino ny tantarana tovolahy anankiray antsoina hoe Ruben, izay no anarany. Ruben, monina any Argentina. Ruben lehibe tao amina fianakaviana kristianina izy, kanefa moa rehefa afaka nandeha irery izy hanatanteraka ny nofinofo ny tahaka ny tanora rehetra ho tonga mpandraraha mamiratra, dia nampalahelo lasa niala tamin'Andriamanitra, na tsy voatery ho zany aza. Tsy ela dia tonga teo amin'ny faratampon'ny fandrarana izay tena ny roborobo izy, dia toa nandeha tsara avokoa ny zavatra rehetra teo am-boalohany. Ny ray andro anefa dia tsy nandeha tamin'ny fiarany manokana izy, fa nanakana fiarabe mpitondra olona, saingy tsy hitan'ilay mpamily izy dia voahitsak'ilay fiarabe. Tsy maty anefa izy fa naratra mafy. Tena torana tanteraka. Rehefa taitra avy tamin'ny fahatorana natao amin'ny toeram-pitsabony izy dia hitany fa tapaka ny taolatongony, simba ny avokavony, ary nisy ratra maro hafa ihany koa nahazo azy nanerana ny vatany. Naharitrela sady nangiryfiry ny fahasitranany. Nisy zavatra mahagaga ny tranga nefa, izay tena nanohina ny sainy nandritran'ireo volana vitsivitsy tena mafy tamin'ireo. Tamin'ny fotoana nampivembena azy tao anatin'ny fahatserovatena sy ny tsy fahatserovatena, fandimidimby teo zany, dia nandre feo nilaza tamin'izy hoe tsy irery ianao fa ho sitrana. Tsy irery ianao fa ho sitrana. Ary nisy singan-javatra izay tsy mbola fantany nanadio azy, dia natsapa famelombelomana indray izy. Taorianany efa-bolana tany amin'ny hopitaly dia nody Ruben, kanefa voatery napetraka tao anatina seza misy kodiarana. Vetivety dia tsapany fa tsy ho afaka anao ny asa izay nahafinaritra azy teo aloha ntsony izy. Ny tantarainy fa tratry ny fiketrahana ara-tsaina lalina tsy kelikely izy, dia izao ny zavatra nolazainy: very ny asako, very ny volako, very ny rarahako, ary very koa ny lazako teo amin'ny fiarahamonina nisy ahy. Tahaka ny akorandrika fotsiny azy izy, pokaty, tsy misy ilana azy fa endrika ivelany fotsiny, ary tao anatin'ny famoiza-po tanteraka no nanapahako hevitra fa tsy teo velona intsony ahy. Izay no teny nataon'ny Ruben. Indray andro dia nanapa-kevitry Ruben fa hamarana nyity fiainany feno fahoriany ity amin'ny famonotena. Rehefa nandray antsy hanapaka ny lalandra tamin'ny tanana izy dia nisy radio nandefa fandarana ny tondra famelombelomana ho azy teo akaikiny teo. Tsy tongatonga ho azy zany na sendrasendra, fa Andriamanitra ny mandamina ny toe-javatra amin'ny famonjena ny olona tsirairay. Tsy mbola nisy tahakan'izany mihitsy ho izy, ary tena tsy nampioziny teo amin'ny fiainany. Fa ny tena nahagaga azy dia izao: feo mitovy tamin'ilay henony tany amin'ny toeram-pitsaboana tamin'izy mbola rendremana zany no henony tao, izay nilaza taminy fa tsy irery izy ary ho sitrana. Dia velona indray ilay fanantenana nananany tany amin'ny hopitaly, dia nampilamina ny sain'indray izany fahatsapana izany, dia nisinda avokoa ny eritreritra monotena tao aminy. Fa ny tena mahaliana ao amin'ny tantaran'ny Ruben dia ity: fomba ny radio moa rehefa hanomboka amin'ny fanokafana radio anankiray eo amin'ny toerana anankiray dia mandefa andrana teknika. Fandarana nalefa izay nanaovana andrana teknika voalohany indrindra nataon'ny iray tamin'ireo radio advantista maneran-tany no reny tao amin'io radio io. Tsy tongatonga ho azy zany fa tena fomba nataon'Andriamanitra aminjena azy mihitsy. Dia nanomboka ny aino an'io radio io izy isan'andro taorianan'izay, nanohina ny fony ny afatra reny, ary natsapa faniriana miredareda ahafantatra ny fahamarinana rehetra ao amin'ny ten'Andriamanitra Ruben. Sitrana tanteraka Ruben amin'izao fotoana izao, ary mafana fo amin'ny fiangonana izy, mitarika vondrona mpianatra baiboly isan-kerinandro. Fa ny tena mahafaly azy dia izy afaka mandeha tongotra tontolo andro, izay zavatra no heveriny fa tsy ho azo ny atao intsony.
ankehitriny izy dia mandeha mizara ny vaovao mahafala ny famonjena izay noraisiny mivantana tamin'i jesosy. Hitanao amin'izany fa mandeha mihoatra ny sakana rehetra ny filazantsara amin'ny alalan'ny radio, ny fahita lavitra, ny internet. Mbola tsy resahantsika eto ny vokatra azo avy amin'ny fampielezam-boky izay tena fitaovana ampiasain'Andriamanitra koa ampielezana ny filazantsara maneran-tany. Olona maro no afaka mandray hafatra sy fanazavana amin'ny Baiboly amin'ny alalan'ny findainy izy ireo maneran-tany, izany hoe amin'ny alalan'ny telefona enti-tanana. Izany indray mantsy izao ny fomba fiasa ampiasain'ny AWR na ny feon'ny fanantenana maneran-tany. Mampiasa ny fomba rehetra azo ampiasain'Andriamanitra anatrarana ny olona any amin'ny tanàna lavitra indrindrany ka hatrany amin'ny tany efitra, any amin'ny trano ny mpanankarena sy any amin'ireny toeram-ponenana manokana ireny, hatrany mifonja sy ireo tanàna vitsim-ponina. Mandroso amin'ny fomba magaga ny fitoriana filazantsara amin'izao andro farana izao. Ary anisan'ny famantarana ny fahakekezan'ny fiavian'i Jesosy izany. Antapitrisany olona voasariky ny fitiavan'i Kristy. Tena miova ny fotoana e. Antapitrisany olona nanapa-kevitra hiala amin'ny fomba fiaina tsy azo antoka eto amin'ity izao tontolo izao misy antsika ity, mba hikatsaka tontolo azo ny anterana mandrakizay. Betsaka ny nafoy zavatra maro mba hahafahany mitondra ny filazantsara amin'ireo olona monina ny faritra lavitra. Tena miasa Andriamanitra ary tena tiako izany. Manao zavatra manokana izy, manatanteraka ny faminaniana izay nomeny meloa izy. Eo amin'ny sisin-tanin'ny fanjakan'Andriamanitra isika ry havana. Tena efa akaiky ny fiavian'i Jesosy. Ny famantarana izay nampitandreman'i Jesosy meloa antsika ao amin'ny Mateo 4:20 dia miha matetika sy miha mafy hatrany hatrany. Miantso anao Andriamanitra mba ho vonina ho amin'ny fiverenany. Tahaka an'izao ny teny farany nataon'i Jesosy tamin'ny mpianany talohan'ny iverenany ho any an-danitra. Handao anareo aza aho, nefa tsy ho mandrakizay. Hiverina andray androany. Nefa melohan'izany dia ho simba tahaka ny lamba rotodrotika ity tany ity. Hifankahala ny firenena samihafa. Ho tonga ny ady, eny fa na dia ny zavaboary aza dia toa tezitra. Hitombo be ny herin'ny horohorontany, hisy aretina mifindra hiparitaka manerana ny tany, ary rehefa manomboka miseho ireo zavatra ireo dia hiorohoro ny akamaroan'ny olona, ho reraka ny fony, saingy tsy tokony ho toy izany ny mpanaradia. Tsy tiako ho tahaka an'izany ianareo. Fa rehefa manomboka miseho izany rehetrarehetra izany, dia izay ny fotoana tokony handrandrahanareo satria manakaiky ny fanavotana anareo. Ry havana, izay miaino an'izao famelabelarana izao, tian'Andriamanitra ho isan'ny zany ianao, ho isan'ireo zanany izay manaiky azy, manolo tena ho azy, ary ho faly hiandry ny fiaviany indray. Hoy Jesosy, indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Tsy misy zavatra ilayntsika mihoatra an'izany amin'izao andro feno faharatsiana manerana ny faritra rehetra izao. Tsaro fatiana ianao, tianao mihoatra lavitra noho ny fitiavanao ny tenanao izy, ary manao izay hahatonga anao vonina hiditra amin'ny tena fiainana, izay mandrakizay fa tsy mandalo sy maloto oatra ny eto amin'ity tany ity. Zavatra tokana no irian'i Jesosy aminao anio. Maniry anao hametraka manontolo ny fiainanao ampinoana amin'izy, ary roso amin'ny fifandraisana akaiky aminy. Satria izany ihany no hiantoka ny fitahiana ho anao, na eto amin'ity fiainana ity, na amin'ny fiainana ho avy mandrakizay. Ny fiverenan'i Jesosy fanondroany dia resaka fionany aminao tsirairay manokana ry namako, fionany amintsika tsirairay mihitsy. Move mba tianolotra ny fonao ho azy ianao amin'izao fotoana izao. Azonao ataony miteny tahaka an'izao amin'ny mangina amin'ny finoana. Jesosy io, hitako ireo famantarana ny fotoana. Mazava fa ho avy tsy ho ela ianao, ary tia ho vonina ho amin'izany fiavianao izany. Izao ankehitriny izao minitra izao, eo amin'ny solosainao eo angamba, na eo amin'ny findainao eo ampototry ny radio eo, na amin'ny alalan'ny tabletinao, izay fomba rehetra ahafahanao miaino izao famelabelarana izao, dia manasanao hampafantatra anay ny fanapa-kevitrao, satria tiana hoentina mbavaka izany. Aza manafa tsy zaran'izany amin'ny hafa izay, ho tehirizinay ambavaka ny fanapa-kevitrao, fa dia soraty fotsiny amin'ny SMS na amin'ireo roy homenanao eto ambany
ny fanirianao. Andeha hanondrika ny lohantsika hivavaka isika melohany isa rahantsika. Rainay izay ny an-danitro, raha mijery ireo fahampitehana eo amin'izao tontolo izao ankehitriny izahay, dia misaotra anao noho ny fampitandremana ho anay miloha fa iseho ireny zavatra ireny. Nomenao toky izay fa ianao no mifeny toe-javatra, raiso ny fonay raha sitraka ao. Ary ampio izay ho vonina ho amin'ny fiverenan'i Jesosy tsy ho ela, amin'ny anarany sarobidiny ho anaovanay izany vavaka izany. Amen. Dia izao aza misalasala manoratra aty aminay. Raha misy fanontaniana na fanamariana, dia mbola manasanao hatrany izahay mba hiditra amin'ny fianarana baiboly maimaim-poana amin'ny alalan'ireo roy na adresy omena ianao. awr.org na feo fanantenana.org. Ny pejy Facebook kosa feo fanantenana, mitambatra ny fanoratra azy. Misaotra andrinanao niaraka taminay teto, dia manantena ny mbola ho tafahoana aminao indray amin'ny loha hevitra manaraka izay nampitondraina ny lohateny hoe ny fampitandremana. Ny fampitandremana izay ianarantsika ny afatry ny anjely telo izay mirakitra antso sy fampitandremana goavana alefa n'Andriamanitra ho antsika tsirairay. Mino afa tsy handiso fotoana amin'izany fiarah-mianatra manokana izany ianao. Dia mbola mamerina fisaorana tompoko amin'ny nanarahanao ny alasaro ny faminaniany baiboly niaraka tamin'ny feo ny fanantenana. Fidio ny lalàn'Andriamanitra fa izany no azo antoka indrindra. Manao mandra-piona vetivety ny namanao Eliandry Antanso. Kristi Badi bahu
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana. faniteninao no fahamarinana. taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. miraranao an-trano finaritra izahay mahafoy ny zavatra rehetra mba handosirana an' Jesosy. Mahafoy ny zavatra rehetra mba handosirana an' Jesosy. Iza izany? Asaka ianao andao hivavaka isika. Raha niza ny an-danitro misaotra noho izao fotoana mamy andrenesanay ny filazantsara izao. Kasio ry sokafo ny masom-pananay mba hahita izay ka halala ary bebaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Vakitsika ny tantara izay voalaza ao amin'ny Marka 4:40 dia ny 3:70 ka hatramin'ny 2:50. Marka 4:40 andiny 3:70 ka hatramin'ny 2:50. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary niaraka tamin'izay raha mbola niteny izy dia avy Jodasy isan'ny 12 lahy sady nisy vahoaka niaraka taminy, nitondra sabatra sy langilangy, nirahy ny lohampisorona sy ny mpanoradalàna ary ny loholona. Ary ilay hamadika azy efa nanome famantarana ireo ka nanao hoe izay horoako noho izy, sambory izy ka ento fa aza vela ho afaka. Ary rehefa tonga izy dia nanantona an' Jesosy niaraka tamin'izay ka nanao hoe raby eo, dia nanoroka azy izy. Ary ny olona naninjitra ny tanany taminy ka nisambotra azy. Ary ny anankiray tamin'izay teo anilany nanatsoaka ny sabany dia nikapa ny mpanompo misorona be ka nahafaka ny sofiny. Ary Jesosy namalika nanao taminy hoe mivoaka mitondra sabatra sy langilangy sambotray toy ny sambotra jiolava ianareo? Teo aminareo isan'andro aho teo an-kianjan'ny tempoly, nefa tsy nisambotray ianareo, fa mba hahatanteraka ny soratra masina izao. Ary samy nandao azy izy rehetra ka nandositra. Ary nisy zatovo anankiray nanaraka azy, ka lamba hariry madinika fotsiny ihany no nitafiany, ary nosamborin'ny olona teo izy. Dia navela ny teny aminy ny lamba ny hariry madinika ka nandositra ny tanjaka izy. Izay le tantara. Ny lohateny dia hoe mahafoy ny zavatra rehetra mba handosirana an' Jesosy. Manafitohina tokoa ny hoe ny iray amin'ireo olona akaiky indrindra an' Jesosy no namadika azy. Tsy manoritsotra loatra ny antony manesika an' Jodasy ny filazantsara. Fa ramatoa Ellen White, ilay mpanoratra kristiana kosa dia nanoratra hoe fioronana tao amin'i Jodasy ny ity vola. Nefa tsy mbola latsaka ambany toy izao izy ka hanao zavatra toy izay nataony. Novelominy tao aminy ny toe-tsaina ratsy sy mihirim-belona mandra-pahatonga azany ho fitsipika amin'ny feny fiainany. Na fisatantsa no fitiavany an'i Kristy ny fitiavany an'i Mamona. Ny nahatongavany andevony toetra ratsy iray no nanolorany toerana ho an'ny Satana, ka nahavoatarika azy ho amin'ny fivelaran'ny fahotana rehetra. Tsy misy tokoa olona mankasitraka ny fivadiana. Eny fa na dia ireo mampiasa olona mpamadika aza mba hanatrarana ny tanjony. Kanefa eto amin'ity tantara ity dia tena mamoehatra ny nataon'i Jodasy satria nafeniny tao ambadiky ny firahalahiana ny famadiana an'i Jesosy. Nomeny toromarika ny vahoaka fa izay horohany no samboriny izy ireo. Hita tamin'izany fa naniry anafina ny ara-tsiny tamin'i Jesosy sy ny mpianatra hafa izy. Dia nanomboka ny fikorotanana rehefa nisamborina Jesosy. Nisy anankiray nanatsoaka ny sabany. Voalaza ao amin'ny Jaona 4:20 fa i Petera io olona io. Ka rehefa nikapy izy dia nahafaka ny sofiny mpanompo misorona be.
dia nitodika tany amin'ny vahoaka Jesosy nanometsiny azy ireo no nanovan'izao zavatra izao atao amin'ny miafina satria natahotra ny hanao izany ankariary izy ireo. Dia tamin'ny fotoana nampianarany azy ireo teo ankianjan'ny tempoly. Tamin'ny farany nefa dia nilaza Jesosy fa fahatanterahany soratra masina izany. Ka na dia teo azy ireo teti-dratsy anankiroa izay mifanindran-dalana, dia ny teti-dratsin'ireo mpanorandalàna sy ny loham-pisorona sy ny teti-dratsin'ny Jodasy. Dia fahatanterahany sitrapon'Andriamanitra izany, satria ny Mesia dia tsy maintsy ho faty mba ho famonjena ny olombelona. Nandositra avokoa ny mpianatra rehetra hatramin'ny Petera, dia nanaraka teny lavidavitra teny izy ireo. No ny farany anefa dia voalaza ny filazantsara manokana fa tratra ny olana ihany koa Petera. Mbola hiverenantsika misimisy kokoa ny amin'izay aoriana. Mitantara ny amin'ny zatovy iray nanaraka an'i Jesosy ny Marka 4:10 dia ny 9:50 sy 2:10. Tantara izay tsy hitana izanay izy amin'ny filazantsara, afa-tsy eo amin'io filazantsara Marka io ihany. Misy mihevitra fa i Marka ihany io zatovy io, kanefa tsy misy porofony amin'izany. Ny manaitra dia izy nandositra mitanjaka. Tsy mba nahafoy ny zavatra rehetra izy mba hanarana an' Jesosy, fa nahafoy ny zavatra rehetra mba handosirana an' Jesosy, mba hanafotany ny ainy. Mahatsikaiky, mampatahotra mieritreritra fa nandevoziny toetra ratsy anankiray monja Jodasy, dia izay no nitarika azy ahavandoza toy izao. Fantatsika fa mandeha amin'ny fanahy ny fahotana kolokoloina sy azona tsirony sy tombony, ary manimba amin'ny fitiavam-bavaka sy ny zava-panahy, ary farany dia hiteraka fahababoana tanteraka amin'ny lafindrehetra. Manana an' Jesosy anefa isika, ilay mpanafaka, afaka atsika amin'ny fanatevozan'ny fahotana. Aza mangatakandro fa anio dia anio, apetrao eo aminy ny fatorana izay manjoanao. Hivavaka isika. Rainay izany an-danitro, misaotranao izahay mampitandrina anay fa ho mafy, ria mafy ny ady atrehanay. Mila miomana izahay, manamafy ny fifandraisanay aminao satria izany nahampandresan'i Kristy, ary ao aminy dia ho mpandresy ihany koa izahay. Hazony amin'ny tananao mahery izay mba tsisy harombaka anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatanay zavavaka izany. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.